Salama daholo androany isika dia ndao indray raha iresaka ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny Black Nadia tao amin'ny pejiny tao taoriany ilay ompavararaka izay nisisisy tao amin'ny pejiny moa no antony nahatonga azy nanao an'izay fanambarana izay tao amin'ny pejiny tao tamin'iny androny omaly iny ary nialatsiny moa izy tamin'ireo vahoaka rehetra izay tsy ankanavaka izany hoe vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka izany na ireo mpankafy azy na ireo tsy mpankafy azy dia nanaovany an'izay teny fifonana izay ho mariky ny fialantsiny amin'izay hadisoana izay tafataon'izay satria olombelona izy ho isatrany ka miloloha lanitra tsy maintsy lena ary mandiha tany tsy maintsy lavo ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no fakafakana amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovoatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba hahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa naisan'andro eto tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary fa milohany dirantsika amin'ny pitsopitsony mahakasika an'izay fanambarana nataon'ny Black Nadia izay dia andao fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto eo amin'ny resaky ny fanamboaran-dalana amin'iny lalam-pirenena fahaenina iny izay eo anelanelany Maromandia sy Mampikony dia manaramaso ny fanarenana atao amin'izay lalam-pirenena izay moa ny governoran'ny faritra Sofia mba hanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka izay mivezivezy mandritra ny fotoam-pahavaratra no antony izao fitsidiana nataony izao mba ho mariky ny fanarahamaso amin'izay fanarenana lalana simba amin'izay lalam-pirenena fahaenina izay midika izany fa tena miasa mafy ary manao aintso zavatra mihitsy ny governoran'ny faritra Sofia izay mikatsaka hatrany ny vahaolana amin'ny ireo olona rehetra mianjady amin'ny vahoaka mba hikatsahana an'izay hoe tombotsoa iombonana eo amin'ny vahoaka izay any amin'ny faritra Sofia iny ity governoran'izy ireo ity any farafangana indray izay nitrangana haitrano tsy mbola fantatra mazava izay ny avin'ny afo fa trano sy fananana maro manodidina ny 80 isanjato tao an-tanàna Ivandrika distrikan'ny farafangana no may kila firesitra ary lasa lavenina tamin'iny androny 12 novambra 2024 lasa teo iny trano vita amin'ny hazo fafana ny ankamaroan'ireo ka nanano sarotra ny amin'ny famononana afo sy ny fifehezana an'izany miantso vonjy amin'ny fitondram-panjakana sy izay malala-tanana ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao fa tena serina tanteraka izy ireo vokatry izao loza izay nanjohy izy ireo izao mbola ao anatiny asa fanamboaran-dalana hatrany mitohy mametraka fanambogoavana ho amin'ny fampandrosoana ny faritra maro manerana ny Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina anisan'ireo lohahevitra izay niresahany ny alahady alina teo nandritra ny fantarana manokana atao amin'ny televiziona malagasy ny hanamboarana ny route du soleil na ny lalan'ny masoandro izay mirefy 2,000 kilometatra nanambara ny fanohizana sy ny mahazava-dehibe anio tetikasy io ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ity lalana stratégique ity izay manomboka ao Ambovombe ka hatrany Voemara ary hatao hampifandray faritra maro amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara mihoatra ny 20 isanjato amin'ireo lalana kasaina hatao no efa misy famatsim-bola amin'izao fotoana izao nanao fanamby araka izany ny filoham-pirenena fa tsy maintsy ho vita ity asa goavana ity izay hitondra fampandrosoana ho an'ireo faritra andalovany no sady hanatsara fiainan'ny mponina midika izany fa tena vonona ny hampandroso any Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izao fitondrana izao satria na dia mbola maro aza ireo asa sy ny vina izay napetrany teo aloha izay mbola tsy vita dia tsy mahasaka anazy hametraka ny vina vaovao izany rehetra izany amin'izay amin'ny fitiavan'ny Madagasikara sy ny fampandrosoana izay tena tsy maintsy handroso tokoa angamba ny Madagasikara raha izao vina isan-karazana zao no mitohitohy mpanakanto chaîne indray izay nitondra ny fanohen-keviny ary niezaka nanentana ny tanora mba samia sahy manonofinofy ary mifoaza aza mangatakandro manatanteraka an'izay nofinofinao izay hatokiso ny tenanao ny toerana misy anao na misy azany tsy fahampina eo amin'ny fiainanao izay amin'ny andro anio tsy midika fa efa vohozina hiaina amin'izany ianao ho hiatrany mpanakanto chaîne sahia manofy dia mifoaza aza mangatakandro manatanteraka an'izany rehetra izany aza vela hisy handrara na hanakivy ianao satria ianao io mananjoko ho tafa aza mitady asa fironiny ny asa avelao ny vola hiasa ho anao satria tsy ho zakanao raha ny vola no ampiasanao
hoy hatrany nambaran'ny mpanakanto zaina raha toa ka nitondra ny teny fampahirezana ho an'ireo tanora rehetra amin'izao fotoana izao izay ahitana taratra fa tena tsy vitsy amin'ny tanora no tsy sahy mamorona asa ho an'ny tenany izay satria mieritreritra an'ilay hoe noho ny tsy fahampiana eo ihany koa noho ny fahasahiranana izay niainan'ireo ray aman-dreny teo aloha ka tsy sahy miditra amin'izay resaka fandraharahana izay izy ireo matahotra sodia maty vola etsy an-daniny koa matahotra amin'ilay hoe sodia kian'ny hafa na ihany koa akivin'ny hafa na dia eo aza ny fanakivin'ny hafanao izay tsy maintsy misy amin'ny fiainana andavanandro moa izay fanakiviana izay dia aza tao sakana izany hampandrosanao amin'ny fiainanao fa ireny manakivy anao ireny dia tsy hanampy anao velively amin'izay eritreritranao amin'ny tanjona izay tianao tratrarina izay fa rehefa tafita ianao amin'ny farany dia ireny olona nanakivy anao ireny ihany no manao anao hoe félicitation lesy arabaina fa tonga amin'izao tanjonao izao nefa taminao izay mbola namorona an'io projetnao io dia ireny olona ireny tena nanakivy anao mafy dia mafy. Andao amin'izay ho resantsika ny amin'ny mahakasika ny mpanakanto Black Nadia izay nitondra ny teny fifinany tamin'ny voaka malagasy rehetra sy ny mpanaraka azy ao amin'ny pejiny ao izay voaka malagasy rehetra tsy ankanavaka moa izany. Miarahaba anareo voaka malagasy ny tenako ho isatrany. Mametraka fifonana aminareo voaka malagasy ny tenako tamin'ny video izay nataoko teto amin'ny tambazotra olombelona aho mandiha tany ka solafaka indraindray fa mba aoka re izay ry malagasy havako mifankatiava fa tsy faly hifandratra fotsiny. Izay mbola tsy nanota taminareo aoka hitorabato ahy hoy hatrany Black Nadia. Reny aho mafy ane izany hoe zanakao misy mandrahona anefa zaza tsy manantsiny izany olombelona manantsaina aho ka tsy manambany ahy ny mifona satria havako ianareo mamela ahy ianareo ary ampy izay hoy hafatry ny Black Nadia hatrany tao amin'ny pejiny tao. Midika izany fa tena tsapany Black Nadia fa nisy tsy mety kely ny nataony fa amin'ny maha olombelona azy zay indraindray mba misy ihany ny atezerana izay tsy tana intsony ao am-po ka lasa nanao an'iny video izay nahatavantsika azy nanompa variraraka atao amin'ny pejiny iny ka nahatalanjona ny be sy ny maro moa raha vantany vao nahita an'izay video izay satria maro ny diso fanantenana tamin'ilay hoe Black Nadia izay reny mitaizany tanora nefa dia manao an'izay video manompa izay ka tsy dia tsara loatra izay amin'izao toerana misy Black Nadia amin'ny lahazany izao ary indrindra fa amin'ny mahampanakanto azy dia izay no nanakianan'olona be sy ny maro azy tao anatin'izay tambazotra zay raha vantany vao nahita azy nanao an'izay opa isan-karazany tao anatin'izay video izay navoakany tao amin'ny pejiny izay mo ilay antsoina hoe ny eloka ibabohana dia mody rariny ka rehefa mahatsapa tena fa diso ny olona iray dia aoka isika rehetra mba hamela azy amin'izay hadisoana kely izay nataony izay. Izay sy zay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ty hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.